RMDM taona ny fijoroana ny taona 2024. Antokotiko i Madagasikara nanatanteraka ny fivoriana voalohany androany. Ankazomanga Jalova sekenipona ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny tanin'olona. Misaotra anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva Vaovao Mbs Alakamisy ny volana Janoary ny taona 2024 manolotra ny araby indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao ary dia androany tokoa nanatanteraka ny fivoriana voalohany ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tao Belair no nanatanterana izany. Anisany nodiniana androany ny tombana ny taona lasa, ny tomba nezaka ihany koa ny taona ho avy ny taona 2024 ity. Anisany tarika ny fivoriana moa ny filohan'ny RMDM Andriamatoa Marika Ravalomanana. Ankoatra ny raharaham-pirenena, ankoatra ny raharaha politika, taky ny mahazatra dia nisy ihany koa ny fanentanana mahakasika ny fanaovana vaksiny izay nataon'ny filoha Marika Ravalomanana. Hoarantsika ny fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. Natonga solotena avokoa ny RMDM avy amin'ny faritany enina teto Madagasikara tamin'ny ity fivoriana voalohany androany ity. Noferana anisany nanotrona noho ny fiantraram-pahasalamana. Ity ihany koa ny fivoriana voalohany teo amin'ny sambokambana. Ny bahana teto ny mikasika ny raharaham-pirenena, isan'izany ny tombanezaka ny zavabita sy ny taona lasa. Raha taona ny fahasahiana ho an'ny RMDM ny taona 2024, ho taona ny fijoroana kosa ity taona vaovao 2024 ity. Ny fahasahiantsika mijoro foana teo anatrehan'ireo le filambanana taon'ny olona nanatanjantsika tsy nemitra misy tsika ary indrindraindrindra ireo paikady nentsika aminjena ny namantsika izay tratran'ny kere sy tratran'ny voina maro samihafa. Dia ahoana zany no tokony ataontsika amin'izao fotoana izao? Tsy emitra mihitsy tsika sanatra avy mivava fa anao izay ezaka rehetrarehetra mba hampahafantarana ny olona fa mitolona ary tsy anaiky mihitsy tsika fa hitolona tamin'ny farany mba hahafahandro namantsika voavitra voavonjy ny aigny ary afaka miasa miaraka amintsika izy hampandrosoana ty tany malalantsika ty. Ka ny fanaovana ny rafitra izay ataontsika amin'ity taona ity zany dia mifatoka be da be indrindra amin'ny fanentanana, fanetsehana ireo RMDM mbola somary mila fanampiana. Dia ahoana ny fifandraisana eo amin'ny RMDM samy RMDM, indrindra amin'ireo le antoko politika ao anatin'ny RMDM, satria mila mifanoha antsika, mila miasa miaraka. Ary indra no fanatsarana azontsika mbola tanterahana, ny hetsika sy ny tokony atao miaraka amin'ny vahoaka sy ireo le vondrona tsy miaraka amintsika fa te hiaraka amintsika. Amin'ny maharodiben'ny mpanohitra ny RMDM dia nilaza ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana fa ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona hafa. Ilaina ny miasa miaraka amin'ireo ilay fikambanana na plateforme na groupe toy ny groupe panorama, toy ny société civile, toy ireo le syndicat reo, toy ny olon-tsotra. Ilaina ny miasa miaraka isika. Ilaina koa ny manao lobbying eo anatrehan'ireo le communauté internationale na hoe mifanatona amin'izy ireny dia miresaka ny zava-misy marina. Ilaina zany ny fanetsehana ny rehetra. Anisan'ny toromarika nampitany filoha Marika Ravalomanana teto ihany koa moa ny mikasika ny rafim-panjakana toy ny CENI sy ny HCC. Mila entanina ny olona anatanteraka fikaonan-doha-pirenena. Paikady ataontsika dia anentana ny olona rehetra tsika, aprisika ny olona rehetra tsika, iantso ny olona rehetra tsika mba anao izay anatrehantsika, anao izy isin'ilay fikaonan-doha-pirenena mba hahafahantsika mametraka tsara amin'ny fotony ny rafitra, mba hahafahantsika mametraka tsara ny rafim-pifidianana toy ny CENI sy ny HCC mba tena hijoro tsara amin'ny fahamarinana ary eken'ny vahoaka. Tanjona tsy maintsy kendrentsika zany ny anatanterahana an'io fanovana ny CENI io. Tsisy raha vanina vita eto ary tsisy anaiky.
rafitra mitongilana satria zava-poana daholo ataontsika raha ohatra ka tena fitsarana tsy marina raha toa ka fifidianana tsekeny vahoaka noho izany zany a mangataka tsika ary miantso tsika ny olo-pirenena rehetra ny mpanao politika ireo fikambanana maro samihafa mba samby anentana miantso koa zay ny FFKM hijery an'izay hoe inona moa manakana raha misy dinga tokony iraisana mba handinihana tsara fa na oela na maingana tsy maintsy isy ny fifidianana na rovinana zavatra mitranga eto a tsy maintsy isy ny fifidianana ary raha misy ny fifidianana marina ekeniny rehetra ary indrindrindrindra elana amin'ny ady atrano sy ny korotana mety hitranga ka dia mino aho fa ho tafita tsara amin'ny vahoaka zay zavatra tiako ampitainy zay. Amin'ny mahafivoriana azy dia nisy ny fifanankalozakevitra teo amin'ny sampikambana androany. Anisany nahatonga solotena tamin'ity fivoriana RMDM teto Antananarivo ity ihany koa moa ny avy any Toamasina. Ny solotenan'ny Toamasina ihany koa raka izany no lanin'ny IB sy ny maro teto ho atao mpitondra teny RMDM IB François. Tsy misy antenena ankoatra ny mpanohitra intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny efa tsy manantena ihany koa ny fitondrana intsony. Horahantsika avy hatrany ny fanampanazavana mahakasika izay. Fa be ny vita mbola be ny tavela mbola tsy vita. Ny mpanohitra tsy manohitohitra fatana fa misy zavatra hitany matoa izy manohitra ary ny mpanohitra tsy fahavalo ny fitondrana fa harifanina. Amin'izao fotoana izao eo anivo ny vahoaka malagasy mijaly amin'izao fotoana izao zany ny firenena latsankady ny vahoaka mahantra dia ny vahoaka efa tsy mahita afa-tsy ny mpanohitra zay lazaina hoe manohitra fahatany kanefa any amin'ny mpanohitra zao no sainan'ny vahoaka no atokisan'ny vahoaka. Matoky zay fa amin'ity taona vaovao ty hitondra hery ho antsika jiaby ary hoeriny fandresena ity taona ty anohizatsika ny fanavotany Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Ny vory tany sambaina ihany koa androany ny birao politika avy amin'ny antoko ity Madagasikara. Fivoriana voalohany ihany koa an'ity antoko ity taorian'ny fiantonana ny antsoina hoe trêve politique. Vonina trany araka izany antoko hiatrika indray ny fiainam-pirenena. Sary ny tahiriny aina, rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Raha ny ato, nanana tanteraka ny antsoina hoe trêve politika ny antoko ity Madagasikara, nanomboka ny 13 Desambra teo hatramin'ny omaly fa 5 volana Janoary 2024 dia efa miverina ny antoko ary vonina trany hiatrika ny fiainam-pirenena. Manana didy lehibe anankiroa ny antoko ity Madagasikara dia ny fanampiana RMDM amin'ny fitakiana rehetra izay tokony atao eto anivon'ny firenena zany amin'ny maha-platforma anazy isin'ny fiovana sy ny fanovana aloha mialohan'ny fifidianana mba isin'ny fifidianana madio sy mangarahara dia tsy maintsy manao an'izay hetsika izay ary tsy maintsy atao zay tsy maintsy fitaina mialohan'ny fifidianana. Ny faharoa manarak'izay amin'ny mahantoko toko politika na toko politika rehetra ahafahana mitondra ny vina sy ny fampandrosoana dia tsy maintsy atao zay fomba iverenana eo amin'ny fitondrana ahafahana manatanteraka an'izay vin'izay. Tsy matory akory ny antoko ity ary tsy matory ny mpanohitra fa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'izany rehetra zany. Misy androany araka izany ny fivoriana no tanterahin'ny birao politika ny antoko ity Madagasikara tetỳ sambaina. Andininy indray ny fiainany antoko, ny fiainam-pirenena ary ny politika eto Madagasikara. Nataony journée de réflexion ahafahana manao jeritodika ny ataontsika hoe nanomboka teo amina atoko mpanohitra ny antoko hatramin'ny andro androany ary ijerena ihany koa zany hoe manoloana an'izay zava-misy zay inona no zavatra tokony ho ataon'ny antoko hiatrehana ny raharaham-pirenena sy ny fiomanana sahady amin'izay mety zatra isy eo eto anivon'ny firenena. Dia izay ny antony fivoriana androany. Amin'ny mahampanohitra ny tim mitondra araka izany ny fijoroany amin'ny mahary fenitra azy. Maro ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao na eo amin'ny sehatra politika fa indrindra eo amin'ny sehatra ny sosialy raha nambarany mpikambana avy eo anivon'ny vondrona panorama androany. Onja lalaina Ranay Vomalana sy Andra Kotomalala. Na ny filoham-pirenena azy dia efa matsapa fa maro ireo zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena ony avy amin'ny vondrona panorama. Maro loatra ireo tetik'asanam-panantenaina nefa tsy ny 500,000 akory no efa vita amin'izao roa taona tsy hataperana ny fempitom-piasany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao.
raha ny taloha dia saika tetika sambola tsy lahara-pameana avokoa ny ankamaron'izy ireny antony isian'ny fanoherana izay miseholany tatoato. Anjara asan'ny mpanohatra ny mitsikera izay tsy mety atao mpitondra ka tokony hazaka izany tsikera izany izy ireo mba ahafahany manatsara ireo lesoka mila renina amin'ny fitantanana ny firenena. Ny zava-misy inge dia zao hoe na ny filoham-pirenena dia efa mahatsapa ankehitriny fa maro ny zavatra tsy mandeha. Ny tsy fandehanan-javatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny anjaran'ny mpanohitra dia izay fanapahan-kevitra raha sy ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ka mety manimba ny hoavo ny firenena sy ny tombotsom-bahoaka. Izay ihany no anay. Matoa misy ny fitabatabana ary matoa misy ny fanohanana nyreny asa reny misy asa tsy manjary eo amin'ireo olona manodidina azy. Ny mahagaga fotsiny dia hoe omaly izy no mitaky hoe manomboka izao dia tokony nefa ny olona mitondra fanjakana dia tsy hoe manomboka izao fa olona efa vonona no mitondra ny tany sy ny firenena. Nilaza ihany koa izy ireo fa tokony efa ela no nirosona ny fanovana ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ary ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no tokony hotsonjovina amin'ny fanaovana izany. Tena marina dia na ny filoham-pirenena rehefa tsy mahatoky intsony fa mety hitondra fandrosoana ho azy ilay izy. Fa tsy fantatsika moa zany hoe inona ny tena antony tsy ahafahany tena manova ny gouvernemanta hatrany amin'ny prime ministre hatramin'izay. Dia raha mahita kosa tsy fandehana ny firenena. Vao izao ny ilaina ny fanovan'ny gouvernemanta efa efatry ny ela. Fa tena ilay gouvernemanta tena hitondra ho any amin'ilay fampandrosoana an'ilay firenena ho an'ny tombontsom-bahoaka. Na isy ny teny professeur Ralson Roger mahakasika ny fahitany ny fitantanana ny firenena sy ny fifandraisana amin'ny banky iraisam-pirenena. Tsotra ny azy dia ny fijerena izay ampiakarana ny toekarena izay efa tena latsaka ambany dia ambany. Avitra Solondraibe Germano Menjanary ary Mathieu Prince. Na ny mesazy matetika ho an'ny Madagasikara tatoato ny banky iraisam-pirenena manoloana ny fomba fitantanana tsy mangarara eto amin'ny firenena izay efa nitabataban'ny filoha Karavalmanina sy ny mpanohatra hatrizay. Teo ilay resaka jirama izay namerom-bola mihitsy. Eo ny fitantanana ny Covid-19. Nisy ihany koa ilay ravinala airport. Iandro Rajoelina izay miseho tsy ho tompona andraikitra foana amin'ny tsy fahombiazana ka miezaka manilika izany amin'ny hafa mba hanadiovan'ny tena ny eo mason'ny malagasy. Misy anefa ny atao hoe continuité de l'État amin'ny fitantanana ra-panjakana. Ka rehefa misy sedra mafy tahaka izao ihany vao manilika ny andraikiny. Ity fitondrana ity izay isan'ny anjakan'ny marché de gré à gré. Misy antony araka izany ny fahatongavana matetika ataon'ny mpamatsy vola mitaky io fangaraharahan io. Hoy ny professeur Ralson Roger. Asa tsy mandalo amin'ny appel d'offre fa tonga dia mahazo de gré à gré foana izy. Ary tamin'indray mitoraka io moa zany dia toa resaka ambadika mihitsy no nataony tamin'ny ministre tokony reto tamin'ny fotoana androny dia nafahany zany nahazo an'izany zavatra zany ka tsy tian'ny mpamatsy vola io ary isaorana izy amin'io satria izay rehetra atao hoe mangarahara tokony hangarahara daony ny zavatra rehetra atao momba ny famatsim-bola azontsika avy any amin'ny mpamatsy vola. Raha tsy tena ohatra fa tamin'ireny fotoana ireny dia vaky io izy zao. Ny any tateorina moa dia nisy ihany koa reny Covid-19 reny dia tokony ho jerena daholo reny aiza mangarahara amin'ireny. Hitantsika koa tamin'ny jirama farany teo dia nasina namerom-bola ndraiky tsika tamin'ilay tsy fafahany tsy natotosany zavatra ka io ilaina fitandremana io satria mora miteny hoe ahoana moa tsika tsy maintsy miara-miasa amin'izy ireo nefa raha mbola amin'izao toerana misy antsika mihiba fito isan-jato zao ny arikarerantsika dia tsy maintsy antsika zany miara-miasa amin'izareo aloha mba hananatsika erzika ezaka mba tsy hanarina kory ary ilay izy eny hanarina zany satria harenina mihitsy izy tonga amin'ny mba aotra zany le mihiba fito iny aotra dia avy eo tsika efa manao an'ilay hoe manainga amin'izay an'ilay toekarentsika hiakatra ambonimbony kokoa ka tsy ho vitantsika amin'izao raha tsy misy ny fanampian'izy ireo. Dia ny fanaon'ny mpamatsy vola koa mantsy banque mondiale indrindra dia manao fiteny diplomatika izy langage diplomatika fa ny ambadika izay tena mavesatra mba tsy akefanenany tena tamin'ny taon'ny fitondrana dia tena enonao ilay zavatra lazaina ohatrany hoe maivana fa rehefa miatra izy rehefa iainanao ilay izy avy eo dia tena hoe miatra manaina mihitsy ka mila mitandrina zany zay mpitondra
miara-miasa aminy. Mahakasika kosa ilay filazana fa tsy tia fampandrosoana ny olona izay misakana itetika asa teleferika io dia nambariny ity manam-pahaizana ity fa rary ny fanoherana itetika asa io satria ny fanarena anara-teo-karena aloha izao ny lahara-pahamehana ary tombontsoany malagasy fa tsy any vahiny. Ny lojika ny zavatra ne hita mihitsy hoe tsy voahaja le sehatra telo sehatra fototra, sehatra famokarana zany, sehatra faharoa fanodinana ary sehatra fahatelo fotodrafitrasa. Hainao tonga dia fotodrafitrasa nefa tsy mandalo amin'ny sehatra anankiroa anao dia tsisy afaka intsony hisitraka an'ilay fotodrafitrasa satria ato amin'ny sehatra fototra sehatra faharoa ny azahoanao fa efa mividy betsaka indrindra satria eo betsaka ny atao hoe kilasy avoany mpanjifa matanjaka ka ohatra ny hafahafa ihany tonga dia fotodrafitrasa no hositrahana nefa efa mividy tsy misy sosialim-bahoaka tsy mety gamiko ny filazana zany angamba every kosa va fitiava-tanindrazana fa tsy hoe koa rehefa tsy akarana fotsiny fa raha misy miteny hoe nareo mitsikera fotsiny dia amiko reny olona ireny angamba olona tsy dia manana avolenta amin'ny fahaizana, olona tsy dia manana tsy avolenta amin'ny politika fa vao eo izy mianatra manao politika izay zavatra izay zany milaina fitandremana mihitsy zay. Nanamafatra ny tenany fa izany tokony hametrahana olona tena mahay politika sy nianatra hitantana ny firenena. Zary mandeha anjamba ny politika ataon'ireo tanora ankehitriny. Voan'ny fisolelahana sy fitadiavan-tseza hany ka mampidika izy ny fanapahan-kevitra raisina izay tsy mipaka any amin'ny tena fiainam-bahoaka akory. Ny olona voky traikefa sy voky taona ny tena ilain'ny firenena tao an'i Madagasikara ho hiatrany ny fanazavany. Mitsipaka ny fananganana ny fotodrafitrasa ho atao manamorona ny pompy sy ny lalakely ny poniny amin'ny fokotany Ankazomanga Antsalova fa amin'ny secteur 8. Eritreretin'izy ireo fandelingelina amin'ny fivezivezeny izany ary manimba asina ny maha-olona satria akaiky loatra ny toerana fakana rano. Avitra solondray be sy Mathieu Prince. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ireo mponina sy ny tompon'ny tany akory ny fananganana fotodrafitrasa ataon'ny fokotany. Toeram-pivoahana ho an'ny daholobe no vinavinaina ho atsangana akaikin'ity pompy ity. Tetikasa izay atao manerana ny fokotany anampina ireo tsy manana toeram-pivoahana. Roa herinandro zay no efa nisy resaka fa iroso amin'ny fananganana fotodrafitrasa ny fokotany kanefa izy ireo tsy tonga nakanevitry ny mponina sy ny tompon'ny tany akory. Niroso tamin'ny fidinana ifotony io marainio ireo nilaza anangana ilay fotodrafitrasa. Tsy nanaiky ny mponina ka nanohitra sy nametraka sora-baventy. Ity toerana taoriana ity zany iarahantsika mahita fa borna fontaine. Ary borna fontaine io no mijeren'ireo tanàna be dia be manodidin'ireo. Dia ny olona ao anatin'izay le rano efa tsy maharaka mponina eto an-tanàna mbola hosotomina ihany koa ao anatin'ilay WC. Ankoatr'izay tena fanakaiky loatra le hoe WC public sy le rano sotroin'ny olona. Dia zay ny olona eto amin'ny tanàna zany hoe dia raha ny zavatra misy nefa ny tantaraina reto tanàna hitanareo reto manana WC daholo. Ary raha sanatry misy tsy manana izy ireo dia tanàna mifanampy. Zany hoe misy tanàna hafa, misy trano hafa zany afaka miara-monina tsara eto. Fa ato amin'ny canal ato misy manary maloto dia le mpanary maloto ato tsy reto trano reto fa avany ambadika. Dikan'izany raha le maloto eto no sauvendry zareo dia tsy mamahan'le olan'izay mihitsy ity WC atsangana eto ity. Fa farany ity rano ity tsy mivoaka mihitsy fa tsy entsina makany ambadika any mivoaka ny Ankazomanga. Ity zany tsy hita ny teknika anaovana an'ity nefa eto fananganana WC indray. Raha tahaka anay zany raha ohatra ka anangana izy dia tokony ato matsangana ato amin'ny sisiny ato. Tsisy olana mihitsy raha sina WC 15 metra ary iny. Tsy hitako izay olana amin'izany. Raha zay ny sauvena. Satria raha anao WC izy tonga dia manary makany zany tonga dia tsy eto na ny évacuation an'ilay WC ary zany avy eo tsy haiko hoe évacuena ho aiza. Évacuena ho any tanànan'olona indray angamba tsy fantatra. Sy fokotany no mitarika azy fa zay rafitra ao anatin'ny listy tsy tena hainay loatra fa misy ONG miara-miasa amin'zareo manatanteraka le asa dia efa mandeha ny asa. Ny tompon'ny tany izay manana taratasy ara-dalàna fa nitsonitsony avy ny teo anivon'ny fokotany. Efa maro ny fangatahana nalefa eny anivon'ny tompona andraikitra isatsokajo noho ny mponina ary andrasana ny valin'izany indrindra ny fiaonana eo amin'ny sefo-pokotany. Efa nandeha tany any Bemas zay dia efa mifampiresaka teo zay hoe azasianareo anio miteny madame président fokotany mba jerevitra fa jerenke manzo antsika eto tsy rara ino moa
azava mifandrindra tamin'ndrareo tao amin'ny Bemasy tao mihitsy hoe ana io tany io nanaovana an'ity manko za mbola ny rano ty popety anaty ananakadasy teo dia etiko ty koa lalana tao mabilin'olona foana ty dia hoay zary zany finingera mba mifampireny anazy ny jidijadona foana ny atao nkalakely io za zany tsy miteny an'izay tsy janona ny etsika raha toka miziroziry manohy ny fananganana ny fotodrafitrasa ny fokotany hoy izy ireo andrasana ihany koa ireo teknisianina izay nalefa ny tompona andraikitra eritreretina hamahany olana ny polisy sanjato amin'ny ala amin'ny valan-javaboary eo mena be antomena no efa potika amin'izao fotoana izao vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny teviala ataony mpifindra-monina avy amin'ny faritra Atsimon'Nosy io ny avy eo anivon'ny Alliance Voagasy androany ahina ny apotika tanteraka ity valan-javaboary ity afaka 3 taona raha tsy misy ny fandraisana fepetra entitra onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala miapotika sy miaringana tsikelikely ny valan-javaboary ao amin'ny faritra Arovana Menabe Antomena amin'izao fotoana izao raha nambarany avy eo anivon'ny Alliance Voagasy nefa polisy sanjato ny Atiala sisa no misy ao an-toerana ary ahina ny apotika tanteraka ity valan-javaboary ity afaka 3 taona raha tsy misy mifepetra entitra raisy ny fanjakana anajanonana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna misy ao an-toerana velaran-tany 1 hektara amin'ireo 2 hektara misy ity valan-javaboary ity no efa tena simba tanteraka amin'izao ny fanidina ity faritra Arovana ity ao anatin'ny fotoana voafaritra mba ahafahana manala ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ao anatiny no vahaolana vonjimaiky arosiny Alliance Voagasy amerenana tony teo aloha indray ity valan-javaboary ity notsindrin'ny filohan'ity fikambanana mpiaro ny tontolo iainana ity ihany koa fa ny fisiana kolikoly avolenta ataondreo mpiray-tendro amin'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna no anisan'ny fototra mahasimba sy mahapotika ity faritra Arovana ity mipotika tsy mijanona izy io tao anatin'ny taona vitsivitsy maromaro zay ny tena antony lehibe dia ny fanaovana teviala zany teviala fanaovana katsaka sy voanjo zany izay misy mpaniraka zany ary misy manafatra olona mihitsy avy any atsimo zany tonga makao ny olona avy any atsimo izay fantatsika fa olona marefo dia misy mitarika makao zany dia lasa misy olana ara-tsosialy mihitsy areo fa ny fahampitena dia mitoy tsy mijanona mihitsy dia misy moa reny ex député amin'ny mahapo reny efa voarory tao anatin'izay matoa misy mitoy io zavatra io dia misy sehatra tsy miankina koa tafiditra ao anatiny misy kolikoly avo lenta goavanao nalefa moa zay zany zay an'izay hoe ahitako zay hoe mba idio mihitsy Menabe Antomena foana tsy hisy tsony io valan-javaboary io afaka 3 na 4 taona ataony fanakatonana mba ahafahana manao fanadiadiana lalina sy amingorana ireo tompon'antoka amin'ny famotehana ity valan-javaboary ity ary tokony ho enjehina sy ampiarana sazy ireo tratra ny anakatonana aloha dia ny tsonjovana n'le lavitrezaka zany hoe akatony izy zany mba tsy ho fongana tsy lafa ny tontolo iainana ihany le izy fa lafy ny ara-haitondra koa satria azadinoana fa ny kolikoly eto Madagasikara zany dia tena tsy mindanja mihitsy hatreto na dia manana organisme anti-corruption anakefatra aritsika mampirisika koa ny fifanomezan-tanany ny ministera ny tontolo iainana sy ny ministera ny fitsarana tena hanao ny investigation sy hanafay marina zay olona manao ny kolikoly sy manao ny commanditaire ny zavatra io ary ny teneniko hoe misy orinasa mihitsy tafiditra ao anatin'izany fa lazainy fa tsy fantany no ny fototry ny akora tonga ny aminy dia hitantsika eo firenena anisan'ny mbola anjakan'ny kolikoly i Madagasikara na efa misy aza ireo sapan-draharaha misahana ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika ary ny amingorana ireo mpanao kolikoly avo lenta ao ambadiky ny famotehana ny Menabe Antomena ihany no ahafahana manavitra indray ity faritra Arovana ity eo amin'izay pejy ny tontolo iainana izay hatramo dia nahazo vahana teto amintsika ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary sy ny bibidia toy ny sokatra izay tena betsaka indrindra akoatra ny fanondranana antsokosoko ny volamena sy ny arena kibon-tany sokatra avy any Atsimbo arivo sy 2 alina mahery no tratra saika natao trafika teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2020 sy 2020 kolikoly no tena matafavoaka ny arena voajanahary eto amintsika i Madagasikara raha teo dia voasokajy ho isan'ireo firenena nahitana kolikoly be indrindra araka ny tondromarika momba ny kolikoly izay notanteriny sampan-draharaha iray sampirenena amerikana ho an'ny fampandrosoana na ny USAID ny Transparency International ny Trafic ny Alliance Voagasy na ny AVG ary ny tahirim-bola iray sampirenena ho an'ny natiora na ny FVM
ny faraparany taona 2024 teo dia laharana fa 770 amzato amin'ny 20 amzato no misy any Madagasikara. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay atrano fa ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia olona 4 no indraina namonyainy vokatry ny fiotsahan-tany teny amin'ny fokoteny Ambohibao commune Anteroka Omaliala tokony tamin'ny 7 ora tanoany. Vehivavy ny 2 ary ankizy 2 ireo namonyainy ireto. Olona iray hafa kosa no avotra soamantsara tafavoaka nandritra ny loza. Vokatry ny oran'ny kids no nampiotsaka no nampikirisany tany ka nitarika izao fahafatesan'olona izao. Ny fandrimbona namonjy ireto fianakaviana ireto ny sampana mpamonjy voiny sy ny fokon'olona teny amin'ny manodidina vatany vao nitranga ny loza. Mila mitandrina trano ny rehetra indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izay mety isiany fiotsahan-tany sy ny vato izao. Fa manomboka manenjana ny fampanajana ny fepetra isorohana ny fianaky ny valana aretina COVID-19 ny faritra tsiraray avy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra ny eto Analamanga sy Vakinakaratra izay ahitana ny tranga be indrindra ando miaratina tokotry marolahy. Misoko mangina ary tena mirongatra ny valana aretina COVID-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ireo olon-dehibe no tena lasipatra izany teo aloha tandendondoza hatramin'ny zaza sy ankizy ihany koa ankehitriny. Misy eo amin'ny endrika gripa ny fiatombohan'ny COVID-19. Tsy tokony andrela araka izany fa avy hatrany dia hanantona mpitsabo ireo rehetra tratran'izany ahafahana mitsabo azy mialoha. Ny fanajana ny fepetra ara-pidiovana sy ara-pahasalamana indrindra ny fanaovam-baksiny ihany aloha hatreto no ahafahana misoroka ity valana aretina ity. Raha ny zava-misy anefa mbola goragora ary misy hatrany ireo minitsy mananja ireo fepetra tsotra toy ny fanaovana arovava eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina eny. Miainga avy amin'ny fahatsapatena ny tsiraray anefa izany ka tsy tokony andry sazy vao samy andray andraikitra ny rehetra. Tsy voahaja intsony ihany koa ny elanelany eny an-tsena anaty fiara fitateram-bahoaka misy hatrany ireo fitongaronana samihafa. Nandraisana fepetra manokana manoloan'izany isehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana. Nahembotra 2 herinandro ny fampianarana araka noty navoaka ny ministera tompon'andraikitra ary mbola nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra omaly izany. Voakasika ao avokoa na ireo mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany, ny primaire, secondaire ary ny lycée sy ireo manaraka fiofanana ara-teknika ary ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo aneto amin'ny faritra Analamanga izay tena ahitana tranga be indrindra. Nandray fanapa-kevitra manokana ho an'ny mpianatra ao amin'ny ihany koa ny faritra Vakinakaratra. Taoriany fahitana ireo tranga maro tao an-toerana. Nahembotra ny fidiran'ny mpianatra. Voakasika izany avokoa na ireo avy amin'ny fanjakana na ireo mihay tena. Ao amin'ny faritra Itasy nanamafy ny fepetra edina amin'ny COVID-19 ny CRCO ao an-toerana. Tsy afaka mandray ireo mpianatra misy sositra aretina ny sekoly. Ampidina avy hatrany ravantany vao tsy salama ka tsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo ka salama tsara vao afaka miverina. Tsy maintsy fiandrana ranom-panafody ireo toerana maro mpifamezivezy toy ny eny amin'ny fitaterana, ny tsena, birao, sekoly sy ny maro hafa. Ho an'ny faritra Sofia tsy maintsy atoka-monina avokoa ireo olona ina ho voan'ny COVID-19 miditra ao an-toerana. No mafisina ny fanentanana ny olona nao vaksiny fanefitry ny coronavirus sy ny fampanajana ireo fepetra sakana. Miatra anatin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Sofia ireo fepetra ireo mba hisakanana ny fianaky ny valana aretina COVID-19 araka ny fanampahan-kevitra no raisin'ny centre régional de commandement opérationnel any an-toerana. Tsy tokony mandrimandry manana aretina araka izany ny rehetra fa avy dia manantona mpitsabo raha misy tsy fahasalamana. Entana hatrany ihany koa ny rehetra hiroso amin'ny fanaovam-baksiny izay anfanefitra amin'ity valana aretina ity. Nahazo fatram-baksiny Pfizer fanampiny avy amin'ny fanjakana Amerikanina tamin'ny alalan'ny rafitra Covax Madagasikara. Mihoatra ny 7,4 ireo vaksiny gadona teto Madagasikara omaly alina. Azo antoka sy efa vita sedra avokoa ireo vaksiny ireo raha ny fanazavana. Etsika tafiditra indrindra anatin'ny vina sy ny ezaka ataon'ny governemanta Amerikanina ampitomboana haingana ny isan'ny vita vaksiny. Raha tsy ahivina, efa tafisiakatra ray faingo 7 tapitrisa ny fatram-baksiny miady amin'ny COVID-19 azo ny firenena malagasy avy amin'ny États-Unis toy ny vaksiny Johnson & Johnson ny volana Jolay, Oktobra sy Desambra lasa teo ary ny vaksiny Pfizer andiany voalohany ny volana Desambra sy ity andiany faharoa ity.
Ny vaovao avy any amin'ny faritra dia nankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika ny taonjoma fety ara-pomban-drazana tanterain'ny zanaka antemoro isaky ny 7 taona. Ny fanindry andalana tamin'izany ihany koa ny 527 taona ny fanjakana antemoro izay niorina ny taona 1937. MBS Managara. Tahaka ny fanao isaky ny 7 taona dia nankalaza ny taonjoma 2024 ny taranaka Andriamaroala. Tiano fankalazana fa 527 izay niorina tamin'ny taona 1937. Marina fa eto amin'ny commune Ivato, distriktan'ny Vohipeno no misy ny lapatokana ho an'ny fanjakana Antemoro fa ny tragnobe kosa no iparitaka manerana ny faritra rehetra. Natomboka tamin'ny fidirany Indrinongo sy ireo mpanjaka tao amin'ny lapafeny vola ny lanonana, narahina hataka amin'ny Janoary sy ny razana mba hahita fahombiazana amin'izay atao rehetra. Avy eo dia nirosona kana amoron-dranomasina nanao ny vavaka manokana ireo mpanjaka notrony ny taranaka Tsankanavaka. Naharitra 3 andro moa ity fankalazana ity ka ny 4 Janoary 2024 teo no ivony fankalazana. Sara ho fantatra fa amin'ny foko Antemoro ny taonjoma dia fety ho an'ny anteony manokana izay iarahany amin'ny antechambre ao Ambahive sy ny Zaframbo avy ao Ikongo sy Ambatofinandrana izay samby taranaka Ramakararo avokoa araka ny tantara. Taona 2024 indray kosa no taonjoma manaraka. Ho tanteraina ny alahady fa 9 ny volana Janoary izao etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ny fitaom-pivavahana ho fitondrana ambavaka ny taom-piasana 2024 eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FCKM. Izara roa ny fitaom-bavaka amin'ny fitora sy sasany fidirana voalohany ho an'ny sinodam-paritany Antananarivo Andrefana sy Arivo Avaradrano. Amin'ny folora sy sasany kosa ny Antananarivo Antsimondrano sy ny Antsinanana ary ireo vahiny saina manokana. Natao izany ho fampanajana ny fepetra sakana, isorohana ny valanaretina sy ialana amin'ny fitangoronana. Entanina araka izany ny mpino-rehetra anatrika ity fotoan-dehibe ity, anaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ny lamina napetraka ho amin'izany ho fitandrona ny fahasalamana tsirairay. Amranantsika ny vaovao amin'ny izao hariva izao dia ny maresaka iraisam-pirenena. Tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny olona rehetra mihoatra ny 10 taona ao Italia manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Natao izany mba hitsinjovana manokana azy ireo izay voasokajy ho marefo amin'ity aretina ity. Ny andinindin'izay ary tateriny Ando Miaratiny sy Tokra Marla. Taoriny Autrisy nanamafy ny fepetra ao amin'ny fireneny manoloana ny fiparitany valanaretina Covid-19 ihany koa Italia. Nanapa-kevitra ny gouvernemanta tao an-toerana fa tsy maintsy irosona ny fanaovana vaksiny ireo olona mihoatra ny 10 taona. Izy ireo izay voasokajy ho marefo amin'ity valanaretina ity ka anakanana no mety ho fiatraikan'izany indrindra no antony nandraisana ny fanapaha-kevitra raha ny fanazavana. Amafisina ihany koa ny fanentanana sy famporisihana ireo tsy mbola nanao vaksiny ka anatanteraka izany raha ny fanazavany Prime Ministre Mario Draghi mandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterahina teny an-toerana. Manana-ponina 7 tapitrisa Italia ka tombanana olona 20 tapitrisa ireo mihoatra ny 10 taona ka voakasika ity fanaovam-vaksiny ity. Mametraka araka izany ny didim-panjakana ao an-toerana amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ireo olona mihoatra ny 10 taona ka tsy miasa. Takina manomboka amin'ny 15 febroary izao kosa ny fanamarinana ny fahavitan'izany ho an'ireo olona 10 taona ka miasa na izany miankina amin'ny fanjakana na tsy. Ratsaifina ny 20 Desambra lasa teo no namoaka didy ny gouvernemanta ao an-toerana ny taky ny fahazondalana amin'ny fahavitany fanovo vaksiny eny amin'ny fitaterana, trano fandraisam-bahiny, toeram-pisakafoana, fivarotana sy ny maro hafa. Efa manomboka ihany koa ny fitakian'izany ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana, ny mpampianatra. Raha ny taremarika mananika ny 7,9 alina sy iray hetsy ireo olona voamarina fa nitondra ny tsimokretina Covid-19 tao Italia omaly. Ary efa tafakatra hatramin'ny iray tapitrisa mahery ireo voa nanomboka ny fiandohan'ny taona 20 ka 7,3 alina sy iray hetsy ireo maty vokatra izany. Ny fandarana Global News, ny fandarana ahoana marina ary horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Bliss no arahanao rehefa avy eo ao ireny fampahalalam-baovao mametraka ny veloma mandra-pitafy ary tomboky lasy tomboky vavy.